Ny evanjeliny Masindazoany moa no vakina amintsika androany. Ao amin'ny evanjeliny Masindazoany vao nanomboka fotsiny tonga teto amin'izao tontolo izao i Kristy dia efa nijaly izy. Ny fijaliana eto tsy ilay hoe fanaitainana amin'ny vatana toy ny hoe kapoka, teasofina, fampitondrana hazo mavesatra, famatsihana, fandefonana eo velany izay, fa ny tena fijalian'i Kristy dia ny sy finoana. Ilay lazainy hoe tonga teo amin'ny olona izy, avy any an-danitra izany dia tonga teo amin'ny olona izy, nandritra ny fiainan'i Jesosy hatramin'ny fahazazany hatramin'ny alany aina farany, fa ny olony sy nandray azy. Tonga teo amin'izao tontolo izao fahazavany Kristy tena hoe hampianatra ny olona ny marina sy ny toetra tokony hataon'ny olona mba hahasambatra azy. Fa odoyeboum hosiny omina rambona alika sy tomina sy ny aino izany. Dia izay ny fijalian'i Kristy voalohany. Tsika manko izany izao nanao lalany azo fijaliana tamin'ny Karemy dia mety azy hoe voaheloka sy andrariny, ny andahin'akanjo, nokapohina. Dia rehefa mijery film Jésus de Nazareth na io tantaran'i Jesosy io atao sary velona tamin'ny sapakazo zao dia rehefa mahay ny mpanao ny tantara amin'iny dia mampangorokory tena mampahotsa fo. Fa tadio fa ny tena mampaharary an'i Kristy indrindra dia ny sy finoana. Izay hoe ny zavatra nampianariny sisy manatanteraka dia malahelo izy. Tonga teo amin'izao tontolo izao ny fahazavana fa naleon'ny olona ihany ny aizina. Ary fa lazany any amin'ny zany toko fasivy izao izy ny fitsarana n'izao tontolo izao. Tonga ny fahazavana dia izay mandray ny fahazavana sy voatsara fa izay mijanonao amin'ny aizina sy mandray ny fampianaran'i Kristy. Ka io zany ny tena fijalian'i Kristy. Ka sy amin'izao herinandro masina izao ihany sika no mandinika ny fijalian'i Kristy fa isaky ny mandihy ny tenitsika isan'andro hoe Kristy moa tamin'ny lamesa tamin'ny maraina ny teny hoe ohatr'izao nefa tia manao lavamolotra amin'ny rano. Dia tonga saina ianao hoe mijaly izay Kristy satria sy ninona izy sy noraisina izy. Amin'ity herinandro masina ty asaiky manokana sika hifatoka dia hifatoka. Io moa zany izao androany izao resahan'ny evanjeliny hoe famadian'i Jodasy sy ny sisa. Fa amin'ny zoma masina tena feno izy, tena miharihary amin'io zoma masina io ny fahotan'izao tontolo izao manontolo izay hoe hatrehan'i Kristy, ny fahotan'izao tontolo izao. Ny sy finoana io nazavaiko hoe ny fampianaran'i Kristy rehetra hatramin'izay izay tsy ninoana, asa soa ny nataony torabato no asetrin'ny olona azy. Tadiavin'olona vonoana izy fa manao fahagagana izy seroa. Iny zany anankiray. Fa be dia be ny karaza-pahotana miharihary eto. Ny mpianany mandao, mampaharary ane zany, ny mpianatra mandao. Ny mpisara tratry ny kolokolo dia na mahalala hoe tsy manasiny azy io dia tratry ny aina maso dia manameloka. Ny mpitondra fivavahana london'ny mpisorona manameloka ny tsy manasiny noho ny fialonana an'i Jesosy, ny sadosianina anatin'izay sy ny farisianina. Ny vahoaka moa dia vao niobioby azy hoe hozana hozana rehefa mahafinaritra, fa rehefa tonga ny zoma masina homboy fa tsy ho. Ohatr'izay. Be dia be zany ny fahotana amin'io hoe fijalian'ny tompo ny isika amin'ny herinandro masina ity. Ny zavatra tiako mba hifampizarana amintsika amin'izao toriteny izao dia izao. Asika izao namaky an'io tantara io dia nisy resaka Jodasy manko tao. Dia samy magneso an'i Jodasy aby dia bantsa misy fotony dia tena hay averangahy ity dia izao dia havadika. Amin'ny evanjely hafa moa hoe vola 300, fa rehefa mamadika dia mamadika ihany dikan'izay. Pierre dia ozy nareo hoe Pierre moa rangahy ity dia niaraka tamin'i Jesosy izao dia ohatr'izao dia handazy intelo. Fa misy anjara sika amin'izy io ny sy finoana, izay ihany io. Ny sy finoana nahatonga ny Jodasy namadika. Ny sy finoana nahatonga ny Pierre nandazy intelo. Ny sy finoana nahatonga ny mpianatra rehetra nandositra sy isay niatrika teo. Afa-tsy zoany teo potsiny azo fijaliana. Sy finoana ihany koa no mahatonga antsika mbola manota na dia efa ilazan'i Kristy ny marina fa minia mikipy sy manaraka ny marina torin'i Kristy. Inona kay aloha ary fa ho azavaiko ireo karazana fahotana anankiroa hoe mamadika ary ny fahotanany hoe manda. Fa ny fitambaran'izay miaraka amin'ny antsika dia hoe mandao. Inona voalohany? Mamadika. Faharoa manda. Fa ny fitambaran'izay rehetra izay mandao. Zany hoe ilay voalohany zany ilay hoe trahir.
dia ny faharoa renie fa ny fitambaran'izay abandonné mandao. Samy tsy fitiavana aby ny dika izay rehetrzay dia samy mijery ny antsara toerana zany sika hoe manana endrika famadihana toy ny nataon'ny Jodasy ve ny fahotako, maka endrika fandavana ve ny fahotako, sa fandaoza fa na mandà dia mandao na mamadika dia mandao. Dia ho azavaiko tsirairay ireo. Ny famaritana ny hoe mamadika dia ianao miray sikombakomba amin'ny adversera, amin'ny fahavalo. Efa fantatra zao zany hoe tsika no mpinamana iry fahavalo hitambarana, fa rehefa avy eo anao misokosoko miray pestapesta agny indray anao ny sara resaka, agny anao no milaza ny akaro miafina sy ny zavatra ty, ny taktika sy ny stratégie. Raha miaramila zany dia hoe hanafika ary zany navoan'ny malagasy tamin'ny 47 mba mivory dia mivory miafina dia miafina ary hoe zany ataosika dia tapahana aloha ny jiro dia tonga dia ny tranombasy ny vakiana dia rehefa avy eo sika tonga dia papapa iny dia efa misy milaza indray vana hoe zao ny stellanay ao. Izay le mamadika zay miandany any amin'ny fahavalo amin'ny fomba miafina miasara vela, misy fahotany lainga sy fiasaram-bela si ao. Ianao dia misikisiky be eo amin'ny olona dia mahafinaritra dia maka ny fony olona ianao hitokisany ianao fa rehefa avy eo ianao misafelitra dia any ambadika ianao voatantaranao agny manontolo ny momba n'ilay lazainao fanamanao dia mahazo vahana ny fahavalo satria mahalala tsara ny point faible anao. Zay ny maharatsy ny famadihana ny namanao ihany mahalala rehefa matory iny dia mirirana maka ty dia rehefa ohatra zao iny maragnina dia fatany dia agny no amelesana ianao ny point faible anao. Zay ny maharatsy ny mamadika zany ka mitombo ny fahotan'ny mpamadika satria mifankaty amin'ilay olona anankiray hitokisana, zany hoe le fahatokisana tena hoe hitokisana dia izay famadiam-pitokisana izay efa fahotana miasara velasy fahotanao anatiny koa zany. Dia rehefa avy eo ilay miandany ery amin'ny fahavalo fahotana zay fenofeno kokoa zany kapoko amin'ny famadihana. Famaritana anankiray zay hoe miray pestapesta amin'ny fahavalo, fa zay no nataon'ny Jodasy tamin'io fotoana io tany amin'ny fahavalon'ny Kristy izy no naray pestapesta. Fa famaritana faharoa dia le hoe ianao zany mandao ny fisakaizana tena izy amin'ilay olona namanao voalohany rehefa mamadika ianao. Amin'ny fiainana andavanandro zany ry valim-bavaka ohatra hoe ianareo zany mpinamana be dia ianao magnisy point amin'izay amin'ny fifandraisanao amin'ilay namanao. Anao dia miresaka, ianao dia mitoizanao ihany le miara-mandeha dia miara-manao an'izao fa ny fonao na sinao teboka ho sika saray lalana koa. Zay koa zany namany mamadika zay. Fonao sy ao amin'ilay namanao tsony, zay Jodasy zay. Voaninana ny somba mofo izy dia lasa dia nanohiny any amin'ny famadihana. Ka noho izany rehefa inona zany sika mety hoe mamadika eo amin'ny namantsika tena hitantsika maso aloha satria ireo zany no Kristy ankehitriny, satria azo adiny fa i Kristy izy efa any an-danitra tsy dia misy ilana le saintosaintontsika amin'izao fa ny ahalalantsika hoe i Kristy io lohany efa any amin'ny voninahitra fa ny ratsambatany mbola ety an-tany atao amin'ny eglizy amin'ny olombelona rehetrarehetra zany i Kristy zao no mizaly ary zay ny lalany azo fizaliana. Dinio hoe raha misy olona laim-baraka dia iny le hoe Kristy andahana-kanjo, raha misy voendrikendrika na voaheloka sy amin'ny rariny dia iny le Kristy voaheloka. Ka amin'izao zany sika dia mandinika hoe i Jodasy tamin'izany andro zany i Kristy no navadikany, fa izaho ankehitriny no mitazona ny toeran'ny Jodasy io satria ny rahasambatan'ny Kristy izay vatany avadika koa ankehitriny ao an-tanànanao, ao am-piara-miasa aminao, ao amin'ny fiarahamonina misy anao. Fa zany eritreretra ny Jodasy dia manao hoe i Jodasy ty ngamba dia amin'ny hafa be, fa isika no maka ny toerany. Izao ianao sy afabela amin'io fa misy fotoana isika mety miandany. Matetika moa miresaka kiresadresaka zany na lahy na vavy dia tratran'izany fa tombony hoe ny vehivavy manatombony amin'ilay izy. Ny vehivavy io tena miresaka dia miresaka aminao izy dia alainy ny fonao sakany lelanao, fa rehefa avy eo tena sahandriny mihitsy ny anaovana velomanao sy tatarany an'iny ary amin'ny fahavalonao ary. Jodasy Iskariota pur et simple ny olona manao azy zany, Jodasy Iskariota. Misy an'izay amin'ny andavanandro dia anao gaga hoe nahoana ny zavatra hoe zasy anao rery nanao azy teto no vetivety eo dia Madagasikara hatrany États-Unis mandre. Misy Jodasy ao zany. Marina izay amin'ny andavanandro.
dia jereo ary anatin'izay fa ohatr'izay ny fizalian'i Kristy ka i Kristy mizaly dinesika amin'ny zoma masina io dia ile namanao mizaly hiarany zany izao sy androany zay le izy tsy saintosainto fotsiny sika le mandinika an'i Kristy fa Kristy eo mirasam-batana ho jerentsika rehefa avy eo ny hoe mandah renie zany hoe mandah zany hoe tsy mahalala dia salama hoe ianao tena miteny izy pera sy namany ngay tena sa misy roy mpihavanana zavatako misy iny rehefa gaiky momandrana moa voakely mo 14 roa indray ro endrikendreanareo namany io zany hoe ianao zany tena mandah dia mibiobika hoe sy manana roy mpifandraisana amin'ny olona io ianao zay le mandah sy manana fifandraisana mbola sy nresaka tamin'io io ara sy fatako navezako otra vondrano no hitako nefa olona namanao zao zay le mandah zay ahoana ny sehon'izay indray re ohatra hoe eo amin'ny fiainam-pinoana rehefa matahotra ny ho very tombosoa isika indraindray dia sahy na ny namasika aza hiveritsika sy fatako iny matahotra ho very tombosoa na matahotra ho very voninahitra matahotra ho afa-baraka na hoe matahotra hiara-hinana aminy zay moa le hoe migadra zany ohatra na miara-voasazy aminy dia ahilitra anao izy anao manao zay hafahana zay le mandah dia mety ho hitatarika zay amin'ny andavanandro ny zavatra zao dia nirahana anao nirahany ketrika dia rehefa avy eo amin'izay tianao ny raika rery no hidoboka fa sy anao dia anao miala ilany zay le mandah zay tandremo ihany koa zay eo amin'ny namana miaraha foana maina miaraha lena rehefa ny zavatra nirahana dia irahana mizaka zay ny atao hoe sens de responsabilité fa sy ahilitra miavana izy dia aleo izy hinana rery eo azo mipierana tao ane zany le nandah azy mba niteny piera hoe nagnavotra azy sa magnasiny ohatra ngay mpinamana fa zao tena tamin'ny fotoana io hatary dia tany koa izy fa izy tananao zany dia avotra izy fa izy nadoboka ny rery eo azo rery zany fa sy tanamany zany le olana azo rery zany fa zato sy namana fa re ohatra hoe ngay dia mpinamana fa satao izy fa ngay taty dia misarika azy tao zay zany fiesika tokony ho izy ka reo rehetra reo ary na ny mandah na ny mamadika dia samy sy fitiavana fandaozana azy ho irery zay satria noho ny famadihan'ny Jodasy dia niatrika rery ny zavananjo azy teo Jesosy noho ny fandavan'ny Piera dia niatrika rery teo Jesosy fa ry zalahy afaka madiodio zao ny amaranako azy na ny famadihana na ny fandaozana dia samy misy teny nolazainy Jesosy ny Jodasy tadidinareo hoe ny zanak'olona dia mandeha amin'izay nanoratana azy fa loza ho an'izay mamadika azy ary tsara ho azy nisy teraka zay tadidintsika rehetra zay satria Jodasy manko masitsika dia mainty kary amboahaolo sy ny sisa fa i Piera tsisy milazany azy Jesosy koa ny teny an'izao izay rehetra mandah eo anatrehan'ny olona dia mba ho lavitra koa eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra izay mandah eo anatrehan'ny olona dia mba ho lavitra koa eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra ireny moa zany atao hoe avertisemana fampitandremana ho an'i Kristy hoe tandremo ireny famadihany tandremo ireny fandavany fa jero tsara ane i Piera ane nanandazy intelo mbola nanontaniany ray aho entsika mipaka hoe moaty ahy vai anao moaty ahy vai anao moaty ahy vai anao dia nanakinany hoe fahano ny zanak'ondriko fahano reny ondriko dika zay fantatra ny Jesosy hoe mbola marefo ny finoany reto olombelona reto ka sy tazon'ny Jesosy mandrak'izay zany fa mety isy fotoana mba mandah eo amin'ny fiainana ohatra ny Piera fa rehefa mitodika sy miverina manavaondray ny fahatokisana sy ny fitiavana dia averiny amin'ny laon'ny ray zay i Jodasy dia tokony mbola ho avitra tahaka izany ary Jodasy tena tonga tamin'izany ataontsika hoe nenimpo zany ohatra tsika rehefa mikofesy sy mibebaka nisy nenimpo tao loza ho ahy fa nanolotra rano tsy marina aho raha tsy marina aho dia nateriny tao an-tempoly ny vola dia izy kosa nefa zay mba nitodika amin'i Jesosy dia nitomany fatratra le ranomasony tonga dia fotsiny hoe vita ny amiko namony raha tsy manasiny fa moizam-po dia lasa tady hazo izy dia vity tady mahazanga tamin'ny quincaillerie dia mahatona ny tendany ateo izy nisoraka maty tamin'ny famoizam-po tsy maintsy mitranga eo fiainantsika mifandimidimby reo fa tsy dia hoe sanandro sika dia ho lavirary fa misy fotoantsika mamadika any Kristy misy fotoantsika mandah azy mety hoe noho ny tombosoa ny tahotra ny fahafatesana sy ny sisa fa manaova tahaka ny Piera tomany mikokoko rehefa hoe
zay fanenenana zay ny zava-dehibe ary tsy mahazo a mamoy fo teny voalazan'ny evanjely ny anafaka ny fahotantsika